coucou daholo nareo. Ahoana ny élection, ahoana ny position-nareo amin'ny fanaovan'ny fitretendrareo Andry Christine Rasanamaso et tout. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien m'ataïr. Cœur sur toi mon amour. Salut Sitakara Koutumalala. Coucou Ndjik. Donc là les élections là, les mission reste, mission tenir 5 000 ni autre cour constitutionnelle et tout, ni autre cour constitutionnelle là, nous ça va t'attendre hein, tu me suis en arakan orange. Tu me suis en galate, t'as le logiciel prédateur, logiciel enfin galarana couillua. Une na pesenta rewa tane Congo, je répète, au tenez ma mère na fona ça une na pesenta tane Congo ana pte anan faoka. C'est le tsara ni manzoa congolais amso. Génocide en Missia dans le nord du pays, génocide en Missi aux frontières du Rwanda, mangalatra ni nickel lantarewa, Rwanda mamundi faokandrako mode rebelle fa ao anatiny ao Rwanda jere tsara koa nataony le olona le président rwandais. Qu'est-ce qu'il a fait? Naptir les Pakistanais sans Syriens, anaovana politique du grand remplacement, amnona tateraka ny vahoaka Congo. Tsitsisy ana zany invisibiliser les zavatra, nefa zavatra grave be ce qui se passe au Congo. Tadiova raha tsy misy any nickel io tsy mandeha ny tomobile électrique anareo, tsy misy ny téléphone anareo, tsy misy an'izao rehetrarehetra zao de ao a Congo ny angalain'jareo ny exploiter ny vazaha ny nickel. Et on va revenir sur Madagascar. Ntsareo efa mangalatra tsy manaja ny zoan'ny olombelona, tsy manaja ny zoantsika nandeha mifidy tsy mifidy an'zareo nefa ntsareo sady manatsetsina. Tanareo ny poste en fleury reny. Zareo ny poste ny feno hoe misy an'zany hoe mangala-paty zany de tsetseminy amin'ny efa vao manomboka fotsiny misokatra le vao manomboka misokatra le bureau de vote efa feno an'le vato hoan'ny sasany an'le pro-rajoel efa feno ohatr'izany ny vato efa misy 400 vato miditra ao. Zareo hoe Rosia harcelé menacé de mort. Zavatra tsy normal ane zany de tsika raha zareo mbola mangalatra amin'io de manana zo tsika malagasy anakrotana. Manana zo tsika malagasy tsy anajan'ireo tsy mpitandro mpilaminana tsony reo fa force de répression. De afaka manana zo tsika mana hoe manne de afaka manana zo tsika mamontsy zareo tsy misy ajany mihitsy na zazakely 5 taona raha vonohitra zareo na zazakely 10 taona raha vonohitra zareo efa tsy manana aja am'le akanjo entiny ny uniforme entiny zany tsisy asiny aja antsony. Donc rehefa tsy asiny aja ny masondary sy maramila anazy de afaka tsy asinareo aja koa ny olona manao ratsy anareo ataovy amin'ny veriny indrona intelo. Se raha ohatra ny fanjakana ny diso corrompu loatra, raha ohatra ny fanjakana ny diso tsy manaja ny zoan'ny vahoaka loatra de c'est l'obligation du peuple. Ina moa tika zany forcer ny vahoaka hiady ho an'ny zoany, forcer ny vahoaka hitsangana hidina ao an-dalambe, forcer ny vahoaka raha ohatra hoe mandatsaka rano etsy ampita etsy de afaka mandatsaka ny rano koa nareo. Zay mahatsy ny fomba andreo mandatsaka raha olombelona de tsika tsy mahazo mamaly, afaka mamaly tsara mihitsiny. Hitanareo le any ambany tanàna reny koa efa repérenareo daholo misy vidéo vao repéré hoe itsy tena soutien ihany. Eritrereto foana zany hoe misy chefny reo de hitanareo le chefny ino mpeova ataovy manne ohatriny hoe le chef iny hitanareo rehefa ohatra zao tonga ny grand politicien de tsy maintsy manao bonjour ny président d'association sy ny tariny reny de reny chef reny ataovy repéra hoe isa fa rehefa voatapaka ny lohany de tsy afaka mihetsika amin'ny vodiny satria olona mpanaraka fotsiny ny asan'ny sasany. Il faut réfléchir comme ça et tout satria reo dinianapotika atsika tsy anaja ny zoantsika vahoaka malagasy de efa mieritrereta zay hoe asivo mieritrereta hoe hiady ho an-tanindrazana fa raha tsy miady nareo tsy ny vazaha mihitsy ny anavitra nareo eo fa zany nametraka an'le Andry Rajoelina teo amin'ny pouvoir io.
dia raha nareo ny andeha hiantso an'ireo vazareo dia tsisy hanavitra anazy eo, tsisy hanavitra antsika zany mantsy. Mankasitraka foana maka hery ianao madama, dia rehefa manao dia ataovy manne manne. Ny anaky le selesy sy mpivarotra mofo akondro tamin'ny propagandine na choqué Ah ça c'est plus choquant chérie kia tsy choquant tsotra eny fa zay rehefa mangalatra sy rehefa mbola ny autre cour constitutionnel mbola manapotika ny zoantsika tsy manaja ny zoantsika malagasy dia manana zoantsika iady ho an'ny zoantsika ho an'ny zoan'ny faramandimitsika fa raha tsika tsy mihetsika eo dia raha mbola reo no mitondra sy mbola manao ny fitondrana barofo ohatr'izao dia anana conséquence enjana be dans les futures générations futures mihitsiny satria tsika zany dia efa parquet dia efa ohatry ny ondry sy apondra tsy afaka manao inona tsoa fa manaraka fotsiny. Anjarantsika jereo tsara fa na dia tany Mali ary tany Mali tena hoe ao anatin'ny ady tena hoe vonoina tena hoe nitifirina ny population tena hoe décimena ny population tena hoe natao minantsifina ny population dans la complicité vao niala fotsiny ny base tamin'ny base militaire reo vazareo dia jereo ny ao Mali ao sokatra daholo zao rehetrarehetra zao mihodina ny entreprise misakafo ny olombelona ny rebelle sy ny anina terroriste atao tsy hitatsony satria ny financena teo foana le base militaire tao ihany ka ny financean'ny base militaire vazaha tao ihany ka ny financean'le djihadiste dia eo anareo dia efa makobo hoe mila mifotsika tsika mbola tsy any on n'est pas encore à ce niveau là tsika mbola afaka manala an'ireo amin'ny fomba mafimafy fa amin'ny fomba madio. Rehefa manao anareo mamono anareo mandatatra anareo reo mpitandro mpilamina anareo sy reo force de répression reo dia ataovy manimpory. Technologie. J'adore. Faudrait que j'apprenne ça aussi. Ça lui fait d'hier soir. Faudrait que j'apprenne ça aussi. Prévisible, il faut fanga. C'est la goutte d'eau. Non, mais c'est vrai, ça va être la goutte d'eau. Il faut vraiment protéger. C'est-à-dire qu'il faut vraiment protéger nos droits. Zareo les codes constitutionnels na hoe tsy manaraka ny safidin'ny vahoaka dia afaka manapoky nareo. Simple be, tsy voatery misy basy ny antsonareo fanapahanareo hena sy sakafo an-drano dia efa afaka ampiasaina koa iny ny vato eny amin'ny afaka ampiasaina izy raha ohatra hoe manana basy tsika manana afo. Il faut regarder ce qu'il faut et tout. Rehefa na izy mitifitra basy anareo dia tifiro amin'ny anina koa. Aza asiana lanja antsony aza asiana eritreritra antsony raha tsy mety ny ataoko fa tsy mety amin'ny tanindrazako dia ny zareo no tsy nanaja voalohany indrindra. Dia rehefa tsy manaja ny zoan'ny olombelona sy rehefa tsy miheny ny autre cour constitutionnel dia ataovy manne manompo ihany. Ny tena mampalahelo angely olona visé ny zareo hifidy any zareo dia le olona ambany lalana reny dia reny hitanareo reny ataony zareo inspecteur kely atodopo reny rehefa mikitikitika amin'ny fanananareo dia ataovy manne manompory. Zako moi personnellement zany atao ohatra reny misy levonaporo ngambany. Tena hitako le olona manao manifestation dia tena misesta be fa ny anahy sady jereko tsara ny tarehany sady filmeko tsara ny fotografieko tsara ao tanatin'ny saiko ato fa tonga avakopory any an-draniny any dia ataoko manne manompory eo na izy io fa tena vitako azay tsy tonga avakopory any an-dranony hoe ty zarery izy itondrako bulldozer apory. Nareo manambola anondry zareo. Zay ho tadidio zay nareo manambola anondry zareo. Reny vao vidim-bola amina 50 000 ariary. Treto hoe vidiny zareo manapotika zany 50 000
multiplié par 2 ny pehana anazy manindry a dia misy ny sa anapotika an'ireny. C'est rehefa manao filohana mafy apo ohatr'ireny dia c'est la même chose, il faut penser comme eux, il faut se penser stratégie comme eux, parce que sinon on s'en sort pas. Dia ohatr'izay ny anaovana an'ireny. Fa reny hitanareo reny hoe madama manana tsy mahavita ininona po reny rehefa miasa aminareo, rehefa miverina amin'ny latsinainy amin'ny sabotsy izy manakorotana dia miverina amin'ny latsinainy izy andeha lafana mba ao amin'ny tranonareo mody miondrikondrika mody manne mano mipory. Dia vakobolareo zay rehefa ny olona manao ohatr'ireny dia ataovy manne maniny ihany. C'est comme ça, hein. De toute façon, il y aura deux clivages. Tsy manaja ny zoanareo dia reny ny force ampiasain'zareo hoe anapotika anareo, sachant que misy anankiray zao nanenina lava manenina mihitsy zao raha rosy ao ambadika ao, satria raha rosy ny napiditra an'le andro tany ambany tanàna. Raha tsy nisy andro rosy tsy tafiditra poky tany ambany tanàna le andry. Jereo firemerciena an'le rosy. Jereo zao manenina. Zao manenina tsara mihitsy le like takizay. Fa ny takizay tsy miverina tsony dia anjaranareo miady ho an'ny zoanareo fa reo indray lony dia tsy rarahan'izay anareo ny vahoaka Antsirabe. Samy avy any amintsika re olona asambana kelingeleny kialalalatiana zany. Fa rehefa mandreo mbola tady angalam-bato ao dia ataovy manne mano mipory ao. Fa tsy ma réincarnation an-drano valina pory iny. Fa zay izy ma réincarnation an-drano valina iny. Donc rehefa manao anareo teo pory ihany aza sinanina mihitsy. Tsy hoe izy ny hoe manam-bola sy ny tariny vola zany tsy mitondra anao any tsy io vola penao io tsy mahatonga anao any mausolée fa ny havanao zay ihany. Ah oui, mais elle est écœurante. Donc vous savez quoi faire rehefa tady angalangalatra hoe HCC hoe amoka hoe zay ny anina sy ny tanany dia apoteo-pory ao, satria zoanareo ny tedavin-kindrendreo potehana dia poteo-pory daholo. Aza sinana jereo tsara ny jeunesse raha nareo mahita ny jeunesse aty andafy aty momba miady amin'io Palestine io, zaza mianatra ane zany zazany hoe Sciences Po zany c'est le top of the pop de l'éducation aty andafy. Ny zanakao manao Sciences Po, zanakao manao sciences, zanakao manao politique dia efa ary amin'ny farany ambony ary zay ny zanakao manao lena dia efa ary amin'ny farany ambony ary zay ny zanakao. Zaza ohatr'ireny no miady ho amin'ny Palestine amin'izao, no miady contre un génocide misy ao Palestine ao. Samy tsangana na dia finoan'ireo polisy ireo raha dia samy tsangana. Dia anjarantsika no mieritreritra hoe à un moment donné rehefa nyzoantsika tsy ajana dia afaka tsy manaja an'ireo, tsy manaja zoantsika ireo afaka atao manine manindreo. Zahako ny tena hoe pacifiste indrindra en tant que personne, hoe zahako tena hoe tsy tia coup d'état animba ny toe-karena sy ny tariny tena hoe za tena anisan'le olona le tena hoe tsy tia. Par contre raha ohatra hoe zavatra hitako kosa hoe tsy mety mihitsy fa tonga dia fangalarana tsotro zao ny ataon'ny zareo dia je m'excuse fa même le peuple a le droit de désobéissance. Rehefa ao anatin'ny ordre ao efa tsisy ordre atsony, efa tsy manaraka lalàna atsony zareo dia efa quand la justice n'est pas appliquée, quand les droits de l'homme ne sont pas appliqués, et ben vous avez le droit de vous battre pour vos droits. Afaka miady ho an'ny zoany tsara mihitsy antsika ao anatin'ny lalàna. Tsika mbola manao ny lalàna fa tsy ny zareo. Tsika mbola tompon'ny lalàna, tsika ny tompon'ny Madagasikara fa tsy ireo olona le miseho manam-bola rehetrarehetra ireo sy nanodina vola amin'ny fanjakana hatramin'izay ireo. Mbola tsika ny tompon'ny tanitsika.
donc ny dommage be de tsika mbola matahotra nefa tsika tsy tokony atahotra amin'olona kanosa matoa izy mandefa olona andeha hamonao tenisany de olona kanosa pour izy en vérité fa tsy izy amin'ny tanina raha izy ny tena enjana be de izy ny tonga eo manao anazy fa mbola tsy vita an'izany zay vao natao veritreritra zay rehefa ny olona tsy manaja anareo sy manotatsota en plus manotatsota ny zoatsika manotatsota atsika hatramin'izay no misy kereny amin'ny tsita de mody tonga mangasika la première dame miaraka amin'ny gant lava be hatrary tsy isy fanajana zany ny olona maty anohanana de mody mame vary de ohatra le famesana vary fotra le famesana vary satria olona mandra tsisy ilana azy nefa reny olona mandra tsisy ilana de ataonao drao iny no mbola amileladelaka anazy ihany tsy haiko hoe inona manana syndrome du Stockholm avetsika sa manana syndrome maninona mihitsiny fanjakana baroa tsy manjary de anjaratsika mametraka an'io fa rehefa ohatra kosa za aloha no miteny rehefa manomboka hoe mieritreritra hiady ho antandra zana zay de zavatra anankiray mahaiza misafidy an'le cause edivana aza mitsotsotsy fotsiny ohatra hoe anina fa safidio tsara hoe ty cause ty ny edivako de mahaiza mitana an'iny ligne de conduite iny hatramin'ny farany de mahaiza mitsangana hatramin'ny farany dikan'izany rehefa hitonga eo amin'ny pouvoir eo za tsy miteny hoe raha fa za rehefa miteny hoe rehefa de jereo daholo zay voalenina tonga anareo sosopory anongana an'ireo ny karana manjaka be eo amintsika ao mila régulena io mila dégagena ny lalana sy ny marché rehetrarehetra jerena tsara hoe omena an'iza de asivy préférence amin'ny malagasy de asevony gasy ny tena miasa aza mifanenjikenjika tsony fa asivy préférence amin'ny malagasy fa tsy hoe angalatra ny tany rasoa sa angalatra ny tany rabe fa hoe andeha hanampy an'ito fianakaviako ito ana hoe ito namako ito hitsangana de hifanampy zay raha mitsangana de tsy angalatra ny namako na ohatr'izany de asivy vao daholo ny mindset vao ny mentalité fa raha zany tsisy ady vita eo raha mbola iverina ohatra ny mbola iverina ho andevony vazaha de c'est pas la peine de safidio tsara le olona c'est ça zay no zavatra tiako tenenina androany 0h00 0h00 heure miroir je sais même pas ça veut dire quoi mais à chaque fois je tombe sur des heures miroirs en ce moment donc zay re olona isany tafandrimandry daholo nareo taina andriamanitra tainy rasany tainy zanahary tainy fanahelo tainy fanantany rano sy ny rivotra tainy fanahany masoandro ny kitanareo ny volana tainy fanahantenanareo ihany nareo que ça s'aligne bien de tainy fanahy anivazimba sy ny fanahelo nareo tsirairay avy justement 27 mila miova atanteraka de toutes les façons c'est mais rehefa hiady eo de zay de tonga de kendreo aza manaiky tsony hoe corrompu hatrary amin'ny farany ambony ary fa sy solidarité enjana eo de ataovy miodina tsara ny fanjakana zay vao tonga bonne nuit tinavany ly bonne nuit ndry fa zay zay mikitikitika ny le haute cour constitutionnelle io rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainareo fa fantatra anareo tsaka mihitsy hoe tsy tokony ny équipe Leandre Rajoelina mihitsy ny majorité fa tokony ny olona sasany de tadidio zay fa afaka mitsangana nareo de afaka tsy manaiky ny zavatra ataony de afaka manao insurrection de afaka manao révolte satria c'est le droit du peuple de se révolter quand les libertés ne sont pas respectées. C'est et peut-être que on arrivera à quelque chose. C'est un bisou bêta, on arrivera.